fa efa tamin'ny taona 7 no nitsangana ara-panjakana ny ekipan'ny 15 fa rugby eny Pasika eny. Izy ireo izay nifampiarahaba nahatratra ny taona vaovao teny Pasika tamin'ity andro ny androany ity. Tamin'izany fotoana fampiarahana nahatratra ny taona vaovao izany moa no nanambaran'ireo mpitantana nivinany ao anatin'ny 5 taona manaraka dia niditra ao anatin'ny sehatra lehibehibe kokoa, izany hoe hiditra ao anatin'ny isan'ireo ekipa goavana. Izay ny tanjona apetraka ireo mpitantana amin'ny ekipan'ity 15 fa Pasika ity ao anatin'izay 5 taona izay, tanjona izay mahafinaritra tokoa raha misy ny fiara-mientana eo amin'ny mpilalao sy ny mpitantana. Raha ny foronan'ny club 15 fa dia tamin'ny taona 2007 dia niatrika ny tompilalaovana atao amin'ny section Atsimindrano ny 15 fa dia tafakatra champion ny 3e division dia niainga tao amin'ny 2e division élite teo, niakatra première division élite 1 dia niakatra Champions League rehefa nanao ny intersection tao Atsimindrano tamin'ny 2e division. Zay ny vita tao aorinan'ny hoe taona 7 sy 2 arivo tanjona manaraka ao amin'ny 15 fa. Ny tanjona 15 fa moa zany dia sotran'andriamanitra lehibe aloha izy tafakatra tao anatin'le Champions League dia ny ezaka bebe kokoa dia mbola anatsara nefa vita. Izay laharana fa-7 moa tao amin'ny Champions League farany teo zany dia ezakezaka izay ho tafiditra anatin'ny top 8 amin'ny taona tompilalaovana manaraka farany sy 2 arivo. Izy aby moa no hoe mandrafitra ny 15 fa kizy eto Pasika daholo ve sa misokatra ho an'ny rehetra? Misokatra ho an'ny rehetra izay te hiditra ao amin'ny filovana 15 fa zany na toerana izy na toerana izy ka maharaka ilay fepetra anatin'le club. Tena ny forona aloha dia zatovy rehetra eto Pasika daholo ny fiandohan'ny foronan'ny 15 fa. Ankoatrany hoe taranja rugby misy zavatra hafa ve ifampitaizana ao anatin'ny 15 fa? Marina dia marina tokoa ny tenanao, fa misy tokoa ny ezaka izay ho karakarain'ny 15 fa dia misy taranja maromaro izay eo an-dalam-panomanana azy, izay zany ny boxe, ny athlétisme, bicyclette, fa ny rugby aloha zany ny lomanosana. Ny foot moa efa somary songadina kely, nisy nijoro teo zany no tournoi top 6 zay tournoi 6 teo amin'ny fokontany Nosimasina izay nirarahanay teo amin'ny demi-finale moa.